Amizay vavao fanatanjahantena izay trandirizon-kadina ireo mpilalao any Analamanga nandritra ny fiadiana ny tondaka any Madagasikara teo amin'ny taranjahantena izay nitotsaina tany Antsirabe ny herinandro lasa teo. Tsara ny lalao tamin'ny akabeany ary tratra ny tanjona raha ny nambara ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranjahantena izy. Nisongadina ireo mpilalao avy eto Analamanga nandritra ny fiadiana ny tompon-daka any Madagasikara eo amin'ny taranjahantena izay nitanterahana tany Antsirabe nandritra ny herinandro. Andro Rasolo Malala no voaositra tompon-daka teo amin'ny sokajy première série lehilahy ary Rosia Ramanitra Rivo teo amin'ny première série vehivavy. Tratra ny tanjona ho Andriamatoa Tseliva Rajobelona filohan'ny federasion. Antananarivo ny zahana natao mihitsy izy ity zany taty Antsirabe satria afahana mampiroborobo an'ireo liga avy amin'ny faritra. Raha ohatra ny zavatra ny entina zany afahana nandray an'ity championnat national ity dia ny fanamboarana terrain anankenina be zao zay terrain tsy mbola niasa intsony fa dia ny velomina ary namena ny fitaovana nataontsika hoe ny filet sy ny fanadiovana sy ny grillage rehetrarehetra manodidina dia zao zany zao lasa mahazo terrain anankenina vaovao indray Antsirabe. Ny eo amin'ny resaka ny hoe ny avoleta teknika ny tranga sy ny teo amin'ny lalao nandritra nyity championnat national dia tena afa-po tanteraka izay satria miady daholo ny baolina ary niakatra be mihitsy ny niveau teknika andreo mpilalao na ny avy any Antananarivo zany any Analamanga na ny eto Vakinankaratra. Toy izao ireo vokatra hafa nandritra ity faninanana ity. Teo amin'ny famaranana ho an'ny groupe 2 ho an'ny vehivavy olon-droa miaraka dia tralotra ny anaram-boninahitra finaritra Andriamatson sy Sandy Erakoto Arvelo rehefa nandresy any Mbolatina Arandrianarso sy Kantoniaina Razafy Maro avy any Vakinankaratra. Teo amin'ny premier groupe ho an'ny olon-droa miaraka vehivavy dia tompon-daka ny Madagasikara Rosia Ramanitra Rivo sy Viviane Arasoary Lalao rehefa nandresy any Sarika Radilfe sy Fity izany ka tamin'ny setaroa noatra nandreseny azy 7-5-7-9. Teo amin'ny 4e série lehilahy dia samy avy any Vakinankaratra no niatrika ny lalao famaranana ka voaositra ho tompon-daka Irazana Jao Gilberty rehefa nandresy Andrakotondramanga Antso Ferantso. Teo amin'ny 3e série ho an'ny sokajy zazavavy dia Rakoto Arvelo Sandy no voaositra tompon-daka rehefa nandresy any Tafangy Danila tamin'ny seta roa noatra 9-7. Teo amin'ny 2e série mbola sokajy zazavavy zay ihany dia ifinaritra Andriamatson nandresy any Veso tamin'ny seta roa noatra 9-3-7. Teo amin'ny 4e série zazavavy zay ihany dia Razakany Aina Maoly nandresy any Vonitso avy any Vakinankaratra tamin'ny seta roa noatra 9-4-3. Teo amin'ny olon-droa miaraka premier groupe kosa indray zazalahy io dia Iandro Toavina Ratsimandresy sy Rado Rajonarson no voaositra tompon-daka rehefa nandresy any Andro Rasolo Malala sy Patrika Rakoto Zafy izany tamin'ny seta roa noatra 9-3-7. Teo amin'ny izay olon-droa miaraka izay ihany sokajy lehilahy 2e groupe kosa indray dia voaositra ho tompon-daka Ifanja Rakotondrabary sy Tahiry Rajasolo avy any Vakinankaratra rehefa nandresy ny Radonirina Fanantenantso sy Jimmy Rakoto Armanana avy eto Analamanga tamin'ny seta roa noray 2-7 ary 1-10. Dia ny vavahana koa tompo kilasy tompovavy no manakatona ny fampilalana vaotsika teto amin'ny fahita lavitra matv tamin'ity alina ity. Soranisika tena tokantrano tany miaritra anjery hatramin'ny farany mametraka veloma manafitafa ho amin'ny manaraka indray.